Anio alahady fa 7 jona taona 2020 sy 2020. Alahady faharoa manaraka ny Trinité. Alahady natokana hitonanam-bavaka ny sekoly FCKM. Mbola mibanjina trany ny lohevitra hoe miaro ny olona ny tompo isika riavana. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo ny ombonantsika ao anatin'izao fanompo-pivavahana izao. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Amen. Andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika ka iarahantsika mamaky ao am-pitsanganana ny salamo. Rehefa samy nahita isika dia vakitsika aminaran'i Jesosy zany manao hoe hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho, hitsinjo anao ny masoka n'olo-tsainanao aho. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy mitsaina, vitsy lamborido no haingo hiazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, izay mahatoky an'i Jehovah kosa dia hodidin'ny famindram-po. Mifalia amin'i Jehovah ary ravoravo ianareo olo-marina, ary mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Amen. Vavaka sika riavana, ry Andriamanitra tompo sy mpanjaka anay io, midera sy mankalaza manome voninahitra anao izahay, midera sy mankalaza anao izahay Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainanay, fa tsapanay tokoa fa tsy afa-misaraka aminao Andriamanitra izahay amin'ny zavatra rehetra tanterahanay, fa ao aminao irery ihany no ahitanay ny fiadanana, ary izany indrindra Andriamanitra no ireharehanay fa anarana masina tokoa ny anaran'ny Andriamanitra ivavahanay. Miteranao ihany koa izahay Andriamanitra noho ny fahatsaranao, mankalazanao izahay satria izany raha teo no namoronanao anay. Velom-pisaorananao mandrakariva izahay fa tsapanay dia tsapanay tokoa fa teo ny famindramponao matoa izahay mbola afaka miantso ny anaranao masina. Isaoranay ianao fa matoa izahay mbola afaka mandihy indray alahady vaovao dia noho ny fitiavanao, tsy noho ny ezaky ny tenanay fa tena fahasoavanao mamaim-poana tokoa atolotrao anay tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra fa mbola afaka mitsangana izahay dia noho ny fitahinao. Isaorana fa na ny mahafaly na ny mampalahelo misy eo amin'ny fiainanay dia
tsapanay fa miara-miasa irendrehetra ireny ahasoa zay tianao Andriamanitra ko misaotra anao mandrakariva izahay. Ankehitriny ary Andriamanitra dia fiainoan'ny fahatsaranao ny fanompo-pivavahana tanterahanay ary mba hoanitra ankasitrahanao Andriamanitra ny fanahinao masina ny taridalina anay tsiraray avy mba ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahanao izahay raha manatanteraka izao fanompoana izao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovanay sy andrinay ny vavakay. Amen. Mitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny hira voalahatra. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy fa manana anjara amin'ny teninao. Lazao zay tianao ambara Tompo fa vonina ny fonay andray sy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Inona moa ankizy, inona moa tanora ny lohahevitrintsika amin'ity volana ity? Miaro ny olony ny Tompo. Velaro eo anatrehanareo ny filazantsara nosoratan'ny Jaune. Jaune toko fahaenina ny andininy fa efapolo. Jaune toko fahaenina ny andininy fa efapolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Izao no fampieritreretana ho anareo ankizy sy tanora. Efa olon'Andriamanitra ve ianao? Efa olon'Andriamanitra ve ianao? Ahoana tsara hoe? Efa olon'Andriamanitra ve ianao? Mazava be ty andinin-tsoratra masiny ity fa ny olon'Andriamanitra dia tsy avelany ho very fa ataony mahazo ny fiainana mandrakizay ka ho atsangana amin'ny andro farany. Anampiana anareo ankizy sy tanora ahafantatra hoe za ve fa olon'Andriamanitra dia ity misy fanontaniana apetraka aminareo ary mila valiny mazava. Iza mireto no olon'Andriamanitra? Iza mireto no olon'Andriamanitra? Voalohany, nateraka indray mandeha ary ho faty indroa sa nateraka indroa ary ho faty indray mandeha? Averiko le fanontaniana. Averiko le fanontaniana. Iza mireto no olon'Andriamanitra? Nateraka indray mandeha ary ho faty indroa sa nateraka indroa ary ho faty indray mandeha? Iza amin'ireo no olon'Andriamanitra? Nateraka indroa ary ho faty indray mandeha. Ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia efa samy nateraka ny ray aman-dreniny avokoa. Io le fahaterahana voalohany. Ao anatin'izany isika rehetrareto. Fa misy ny fahaterahana faharoa. Raha tsaroantsika perikopantsika tamin'ny Pentecote izany, resaka nataon'i Jesosy tamin'ny Nicodemosy. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ateraka iza moa izany? Ateraka ny fanahy, ny fanahin'Andriamanitra. Io ilay fahaterahana
faharoa. Enganika samy efa nandalo ny fahaterahana faharoa avokoa isika rehetra ireto. Zay amin'ny fahaterahana, fa ahoana kosa ny amin'ny fahafatesana. Ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia samy ho faty avokoa. Tsy maintsy ho faty ity nofitsika ity. Io le fahafatesana voalohany. Andalo an'izany daholy isika rehetrareto. Fa isy ny fahafatesana faharoa amin'ny andro farany. Ny andro fitsarana amin'ny farany zao tontolo izao no atao hoe andro farany. Asandratra any an-danitra izay mino an' Jesosy Kristy ary ho alefa any amin'ny helo any amin'ny farimy rehetra afo izay tsy nandray an' Jesosy Kristy. Ireo mijery ny zanaka ka mino azy, zay le andiny soratra masina teo, mijery an' Jesosy ka mino azy dia ho velona mandrakizay. Ireo olona nateraka indroa zany. Tsy maintsy mandalo le fahafatesana voalohany, ilay olona nateraka indroa, fa zao tsy ho laniny le fahafatesana faharoa izy. Tsy ho laniny le fahafatesana faharoa izy, satria zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy avelan'ny tompo very, na dia ray aza, ireo mino azy. Efa olon'Andriamanitra ve ianao? Efa olon'Andriamanitra ve ianao? Tsara be raha efa nandalo n'ilay fahaterahana faharoa ianao, efa nateraka ny fanahy ianao zany. Tohizo ny dianao a, banjiny Jesosy any an-danitra sika iona. Fa zao, raha sanatry tsy mbola nateraka indray ianao, mbola tsy nandalo n'ilay fahaterahana faharoa zany, aza mangatakandro, rakizy, ry tanora, dian'izao, zao anio, zao ankehitriny zao, atsoy Jesosy, atsoy izy, lazao izy. Jesosy mifona aminao aho, mifona aminao aho, noho ny amin'ny heloko rehetra, raisy ho anao ny foko manontolo. Lazao an'izany Jesosy, raha mbola tsy nateraka indray ianao. Ary jereo ao amin'ny ankohonanao, jereo amin'ny ankohonanao, sao dia mbola misy tsy olon'Andriamanitra ao, sao dia mbola misy mody olon'Andriamanitra ao amin'ny ankohonanao. Lazao izy. Raha ao amin'ny ankohonanao misy hoe tsy mbola nandray an' Jesosy, raha ny zokinao nandray aman-dreninao, lazao amin'ny mpanajany izy. Zoky a, dada, neny a, raiso Jesosy. Fa raha tsy manana an' Jesosy ianao a, dia tsy ho atsangany amin'ny andro farany. Amen. Ndao hitsangana ny tanora sy ny ankizy a, hivavaka isika. Averinareo ny hivavaka ataoko isak'izay miato a. Jesosy misaotra ny amin'ny teninao, misaotra manome toky anay, fa izay mijery ka mino anao dia ho atsanganao amin'ny andro farany. Jesosy mitalao aminao zahay, mba ho isan'izany koa izahay sy ny ankohonanay. Amen. Iaraka hivavaka isika. Dia raha lazaray eo, fa lehibe tokoa ny anaranao. Misaotra anao zahay fa tonga amin'izao fotoana izao, hamakianay sy henoinay ny teny soratra masina,
ary andraisanay ny afatra izay tianao ambara aminay. Andriamanitra sy toa tokoa ianao, ka izany no angatany ny fanahinao masina mba ametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao, ka izay tianao ambara no aoka voambarany tsiraray avy. Fanahy masina, ampandrinesi ny sofin'ny vahoakanao, ary sokafo ny fony mba hitoetra ao anatiny ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay mpiary sy mpanafitra nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy hain'ny teny soratra masina isika izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny ohabolana. Ohabolana faharoa amby roapolo, ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Atonga ilany ny sofinao ka hainao ny teny endry, ary ampitandremo ny fahavaloko ny fonao, fa mahafinaritra raha voatahirinao an-kibonao izany, koa aoka samy eo amin'ny molotrao. Ianao dia ianao no nampifantariko izany mba hatokianao amin'i Jehovah. Tsy efa nanoratra zavatsoanao va aho izay misy hevitra tsara sy fahalalana mba hampahafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky ianao sy ahazonao teny ho lasaina amin'izay naniraka anao? Aza manosihosy ny malahelo, sainga malahelo izy, ary aza dia manifakifa ny ory eo am-bavahady, fa Jehovah nie ka hisolo vava azy amin'ny adiny ary hanimba ny an'izay manimba azy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina, ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahaefatra, ny andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy ireo taminy: Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izao no mofonaina, izay manatona tsy mba ho noana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa ahita ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeny indray koa no hanatona ahy, ary izay manatona ahy tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako izy very izay rehetra nomeno ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony indraiko dia ny azon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana ny fiangonana, ho afa-pandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolimbolen'ny rivotra ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitra ny famitahana. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombony tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara no ny fifanompoany isan-taona araka ny fiasan'izay rehetra nomba azy amin'izay mety ho anjarany asany avy ka hampandrosoany tenany amin'ny fitiavana. Amen. Amen.
ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity alahady ity toy ny isa-taona alahady faharoa amin'ny volana Jona dia atokan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondrana amam-bavaka ny fampianarana eo anivon'ny sekoly FJKM. Miarahaba izay rehetra mpisehatra eo anivon'ny sekoly sy ny fanabeazana ary manonona indrindra ny fiadanan'ny tompo ho anareo mpampianatra na mpianatra ao anivon'ny sekoly FJKM tonga eto. Ny Efesianina toko 4:1-12 hatramin'ny 9:12 voalahatra ao amin'ny perikopa amin'ny tian'ity no hiarahantsika indray amin'izao fotoana ny toriteny izao. Efesianina toko 4:1-12 hatramin'ny 9:12. Ny fanahin'ny tompo ampianatra antsika ny sitrapony amin'izany soratra masina izany. Ny boky ny Efesianina dia boky nosoratan'i Paoly, fonizy voazona tany amponja noho ny fitoriana ny filazantsara. Antsoina hoe epistily ny fifatorana izy amin'izany. Ny toko 3 voalohany dia entiny mampianatra na mampahafantatra ny tsy ambaratelon'Andriamanitra amin'ny kendreny ny fampiombonana, ny fampiraisana, ny fampihavanana tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy. Fantatsika ilay teny fohy sady mazava eo amin'ny toko 2:4-12 manao hoe fa izy no fihavanantsika. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina dia ampianarana indrindra izany atao hoe firaisan'ny fiangonana, fiombonan'ny fiangonana izay miorina amin'ny asa famonjena nataon'i Kristy, asa fampihavanana nataon'i Kristy teo azo fijaliana. Ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra, fototry ny fiombonana sy ny firaisan'ny fiangonana. Ny toko 4 hatrany amin'ny toko 9 farany dia itaoman'i Paoly kosa na ampianaran'i Paoly ny fiangonana iaina izany firaisana, izany fiombonana no ny asa vitan'i Kristy izany. Malona antsika ny 9:12 hatramin'ny 9:12 ary ampatsahivana ny loha hevitra manao hoe miaro ny olony ny tompo. Ny fiarovan'ny tompo ny olony ao anatin'ireo andin-tsoratra masina ireo dia azo ambara ny amin'ny hoe miaro ny olony amin'ny fampianaran-diso ny tompo ary ny faharoa miaro ny olony amin'ny fiombonana ny tompo. Miaro ny olony amin'ny fampianaran-diso ny tompo. Voalaza ny soratra masina eo amin'ny 9:12 fa mametraka mpanompo samihafa Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Tanjony amin'izany, anankiray amin'ny tanjony amin'izany ny 9:14. Mametraka mpanompo samihafa izy mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangirana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraky ny hevitry ny famitana. Manomboka eo amin'ny 12 ny tanjona ametrahan'ny tompo ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa, fa eo amin'ny 14 dia anankiray amin'izany tanjona izany ny fiarovana ny olona amin'ny fampianaram-diso. Mametraka apôstôly ny tompo, mametraka mpaminany ny tompo, mametraka evanjelistra ny tompo, maniraka mpiandry sy mpampianatra ny tompo. Hiasa eo anivon'ny fiangonana, ahatonga ny fiangonana ho voaro amin'ny saim-petsy ny mpanao fampianaran-diso, amin'ny famitana ataon'ny fampianaran-diso. Ny apôstôly izay mpitarika ny fiangonana tamin'izany dia sary ny mpitarika ny fiangonana ankehitriny.
mametraka olona hitarika ny fiangonana ny tompo. Ny mpaminandy dia ireo mpilaza ny afatr'Andriamanitra, mametraka olona hilaza ny afatr'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana ny tompo. Ny evanjelista dia ireo mpitory ny filazantsara ka mitaona ny olona hibebaka anatona an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Mametraka olona eo an-tanimbolony dia evanjelista mitaona anao hibebaka koa Andriamanitra. Mametraka mpiandry sy mpampianatra ny tompo. Mpiandry ireo olona izay miambina ny fanahin'ny fiangonana, tsy vilivily, tsy ronatsy na roa, fa andeha lala mahitsy eo anaon'ilay mpiandry tsara. Mpampianatra dia olona nahay kokoa noho ny hafa, nandalina kokoa noho ny hafa, ary miaro tsara ny fotom-pinoany ny fiangonana. Olona mafy tsara ny finoany fiangonana, ny fampianaran'ny fiangonana, ka dia maniraka olona eo anivon'ny fiangonana ho amin'izany asa fanompoana izany ny tompo. Ny antony, ny tanjony dia mba ho fiarovana amin'ny fampianaran-diso. Ireo sokajina fanompoana samihafa, ireo karazana mpanompon'Andriamanitra samihafa apetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana dia efa fiarovana ho antsika fiangonana mba tsy ho amin'ny fampianaran-diso. Ry havana malala, tsy mahay manararoatra ny fisian'ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa eo anivon'ny fiangonana isika, ampy atsika rehefa ny anotoroteny isika dia nareny afatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminandy. Indraindray tsy manaiky ny fitariana ataon'ny mpitarika isika, ataontsika ampy rehefa tonga mivavaka eto isika, nefa tsy niaino ny evanjelistra mitaona anao hibebaka ka anatona an'Andriamanitra. Tsy haintsika misitraka n'izany atao hoe mpiandry mpiamina ny fanahintsika, mpiaro atsika tsy ronatsy na roa, ary tsy haintsika ny manararoatra ny fampianaran'ireo nandalina ny finoana kristianina dia mandray izany ho fiainantsika. Hany ka misy ny tratra ny fivilian-dalana any amin'ny fampianaran-diso. Any ivelany any isika no mandranto izay iverintsika ho filazantsara, mitady izay mahafapo ny sofintsika na mahatoa ny etaetantsika amin'ny fihetsiketsehana samihafa. Naniraka mpanompo samihafa Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana mba hiaro ny fiangonana amin'ny fampianaran-diso. Anio ry havana dia tsarovy fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika fiangonana ny fijoroan'ireo mpanompo nosorana ho amin'ny asa fanompoana samihafa. Aleovy sary an-tsaina ny hoe tsisy mpitandrina mihitsy eo anivon'ny fiangonana. Aleovy sary an-tsaina ny hoe tsisy dekona ny fiangonana, tsisy mpiandry ny fiangonana, navelan'Andriamanitra ho kamboty tao ny fiangonana. Tsy misy mpampianatra ny fiangonana. Ahafahany manovo ny fahamarinany filazantsara ny Kristy, ahafahany mahafantatra misimisy kokoa ny Kristy, araka ny 5:50. Aleovy sary an-tsaina izany ry havana. Rehefa maka sary an-tsaina an'izany sika dia tokony ho resy lahatra ny hoe andeha anararoatra ny fisian'ireo karazana mpanompon'Andriamanitra, ajorony eo anivon'ny fiangonana, miambina ny fanahintsika ary mampianatra antsika ahafantatra ny sakany sy ny lavany ary ny ahavo ny fitiavany Kristy. Fa fiarovana ho antsika mpanompon'Andriamanitra koa ny fiantsony antsika ho mpanompon'Andriamanitra. Raha tsy mpitandrina dia nalahoana mihoatra noho izao ny fiainako. Raha tsy natsoan'Andriamanitra ho dekona ianao dia voaharo ve ny fahamasinanao? Misaoran'Andriamanitra fa ny antsoanao ho mpiandry ny tompo. Misy fiarovana lehibe izany ry havana. Ary tokony ho saintsaintsika fa miaro antsika ny tompo amin'ny fiantsoana izay natolotry ny tompo antsika io. Anio valio ny antsony tony kira-panamana hoe iza no hanompo any Jesosy. Midira lalindalina kokoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra, fiarovana ho anao ny fanompona
sady fiarovana ny vahoaka an'Andriamanitra miara-mivavaka aminao, fiarovana ao anao ny fanompoana sady fiarovana ny fiangonana, tsy ho amin'ny fampianaran-diso. Ny faharoa, miaro ny olony ny tompo ary mampiombona ny mpanompo samihafa. Ny fampiombona ny tompo ny mpanompo samihafa eo anivon'ny fiangonana ry havana dia arofanina lehibe miaro ny fiangonana. Misy fanambarana amin'ny fahendrena malagasy manao hoe izay mitambatra vato, izay misaraka fasika, mitabe tsy laniny mamba, akanga maro tsy vakina amboa. Tena fiarovana ny fiombonana, fiarovana ny fiangonana ny fiombonana. Fa ilay fiombonana dia mahagaga eo amin'ny 110 hatramin'ny 120, fa ao anatin'ny fahasamihafana indrindra no tefen'Andriamanitra ilay fiombonana ny fiangonana mba ho fiarovana ny olony. Ao anatin'ny fahasamihafana no ampaherezin'Andriamanitra ny fisian'ny fiombonana sy ny firaisana. Dia raisitsika izany teny izany, boky ny ohabolana teo dia manao hoe aza manosihosy ny mahantra saingy mahantra izy. Atao amin'ny fiangonana izay ny asa mahagaga an'Andriamanitra. Misy olona anankiray izay marefo ara-toekarena, misy matanjaka ara-toekarena, fa afaka miara-miasa tsara ireo ka maneho ny herin'ny fiangonana. Atao amin'ny fiangonana misy tena mbola marefo ara-panahy, fa misy matanjaka ara-panahy, afaka miara-miasa tsara ireo ka maneho ny herin'ny fiangonana. Eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana izay iainantsika ankehitriny dia miariary ary mamenatra loatra ny fisian'ny fivakisan'ny fiangonana, hitsangatsanganan'ireo atokotoko-pivavahana etsy eroa. Mahatonga n'izao tontolo izao mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra ny hoe iza mariny Kristy ary aiza mariny Jesosy. Tsy hitany intsony izay andianana. Marefo ny fiangonana satria mivakivaky. Raha ampiombonina avondrina ny hery dia ho voaro ny fiangonana, ho voaro ny filazantsara marina, ny fahamarinana ny filazantsara dia Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tsy hitan'ny olona tsy mahalala intsony, tsy fantatry ny olona, tsy azo ny olona intsony noho ny fivakisana, noho ny fisian'ireo fampianarana samihafa ny filazantsara marina. Miaro ny olony, miaro ny fiangonana ny tompo, mampiombona ny mpanompo samihafa ao anatin'ny fiangonana mba ho fanehoana ny herin'ny fiangonana. Ry havana malala, aoka tsy samy aka ho azy isika, na hifanilonilika ato anatin'ny fiangonana. Aoka tsy ho amin'ny fifaninanana, ny antom-pitsiron'ireo sampana sy fikambanana, fa ho amin'ny fiombonana indrindra, anehoana ny hery, ho fiarovana ny fahamarinana ny filazantsara. Aoka tsy ho amin'ny fananganana antokotoko-pivavahana no ilofosanao amin'ny fiomanana samihafa, fa ho amin'ny fananganana fanjakan'Andriamanitra tsara orina, voaro ny filazantsara tsy misy fangarony. Ampiasa ho fampandrosoana ny fiombonana ry havana, ny anjara fanompoana nomeny tompo atsika tsiraray avy. Aoka tsy hanao ambanin-javatra ny fanompontsika isika, fa miantoka koa ny fiombonana anehoan'Andriamanitra ny heriny ety amin'izao tontolo izao izany. Anio fantaro fa miaro ny fiangonana ny tompo ary manome atsika mpanompo samihafa mba ho fiarovana atsika tsy ho amin'ny fampianaran-diso. Anio ampatsevina indray fa amin'izay fahasamihafana no anefen'Andriamanitra fiombonana, tiany anehoana ny hery, hiarovana ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iombavaka sika ry havana. Andriamanitra rainay io, mahatsiaro menatra sy mangahy ahy izahay manoloana ny teninao. Manao toetra ny gentilisy izahay, manao toetra ny fariseo. Miazo azo tsy mety mandroso izahay tompo. Anefa koa manakana ny hafa tsy hiditra ihany koa.
mahatsiaro izay Andriamanitra fa miaro anay mandrakariva ianao mba tsy ho tratry ny fampianaran-diso izahay maniraka mpanompo maro ianao amin'ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa kanefa tompony nataonay dia mitady mpampianatra izay metimety aminay izay mahavaly izay iriny fonay kanefa tompo tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ireny fa mamarina anay any akady azy indraindray mifona aminao izay Andriamanitro satria tsy mikarakara ireny mpanomponao ireny tsy miaino azy ireny raha miteny ny sitraponao izy ireny fa manao tsinotsinona azy ary manenjika ihany koa no ataonay mifona aminao ihany koa izay Andriamanitro fa nampianarinao izay fa nomena samihafa ny fanomezam-pahasoavana ary maniraka olona maro ianao mba natanteraka ny asanao kanefa tompo ireny rehetra ireny dia nataonay amin'ny tsy tokotoko azy indraindray fa tsy mampiombona akory ary tsy mikendry ny voninahitra ao Andriamanitra ny zavatra ataonay amin'ny fijoroany ireny sampana maro samihafa ireny dia mifona izay Andriamanitra mahatsiaro manenina izahay fa mpanota tokoa ko ankehitriny dia samy haiko ny tsy fahatanteranay izahay ao anatin'izao vavaka mangina izao dia noho ny vavaka fifonina tanterahany tsirairay ao anatrehanao. Tompo mba hiantrao izay ny amin'ny tsy fahamarinanay ary amin'ndrao fo izay dia mba olona voavela heloka eo anatrehanao fa tsaronay dia tsaronay tokoa ny fahatsonay ary mangataka aminao izay ny aminonao izany fa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay amen. Riavana malala ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpamindra fo sy miantra ko antsika izay ny bebaka marina tokoa ary mitsangana handray ny teny somahafaly izay atolotry ny tompo ho famelana ny helontsika. Fa hoy ny tompo izao Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanome anao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa ampahiratra ny masony jamba amoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana ko ambara ny anaran'ny tompo ary fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo amen. Sama
ho antsika izay navelan'Andriamanitra eloka dia andeha ambarantsika mipahibe maso a ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharina faharomana hoe isika mino an'Andriamanitra iray ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanak'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny ray ny tanohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia natentany-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny azo fijaliana tanavotana antsika tamin'ny nanam-pahampo-tio Pilato izy maty izy ka naleviny nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra iny miakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo kafananitra midray avy any ny vindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava ampaminany isika mino fanongonay iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerina izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray famelan-kelo sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Jangan
mivavakantsika ry havana tompo andriamanitra io ainao an'izay mahazo azy tokoa ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra misotranao izahay fa miteny aminay mandrakariva ianao fa raha tsy miteny aminay tokoa moa ianao tompo dia aiza no alehanay fa miraparapa ao anatin'ny aizany tsy fahalalana izahay dia maneho ny fahavinonanay izahay tompo mba ho mpankatony teny ka tsy hamitaka ny tenanay fa iainanay tokoa ny teninao vonona izahay ny anaika ireo izay mikely aina mampianatra anay mba tsy ho any amin'ny fampianaran-diso izahay ary vonona mandrakariva ihany koa izahay ny kendry ny fiombolana mandrakariva mba tsy harava ny fiangonanao sy tsy hanala-baraka ny voninahitro Andriamanitra fa ovavolombelonao mandrakariva ny fiangonana dia mino izahay tompo fa efa tsara fifandraisana aminao Andriamanitra satria efa navela ny elokay mpankatony teny ihany koa izahay dia izany no asainay mangataka aminao ankehitriny ho anay fiangonana izay tonga manatrika amin'izao fanompo-pivavahana izao misy aminay ny tsy salama Andriamanitra mety fantsaboana tany amin'ny toerana maro samihafa mety efa alany aika sy verevitra ihany koa aza fa ankehitriny dia mangataka aminao izahay nydiakapoka taminao Andriamanitra tamin'ny zanakao no angatanay mba hanasitrana tompo ireny mpanomponao anatin'ny aretina maro samihafa ireny misy aminay ihany koa no miatrika olana maro samihafa izay tsy voavahan'ny saina maha-olombelona dia ianao Andriamanitra ny hoe hiditra antsehatra mihitsy ao anatin'izany rehetra izany misy tompo no anjorom-bala mila vonjy tsy manana iantorana amin'izao fiainana izao ho any amin'iza tokoa tompo izy ireny fa ianao Andriamanitra no manana ny fiainana mandrakizay dia mangataka aminao izahay tsy hamela azy ireny hiady ireny amin'izao fiainana izao misy ihany koa tompo ny eny amin'ny hopitaly eny amin'ny fonja misy ny kambotsy sy ny mpitondra tena dia ianao Andriamanitra no handray tanana ny fiainana izy ireny ary tsy hamela azy ireny ho manrery tompo fa tsapa mandrakariva fa akaikin'izay mitady anao tokoa ianao Andriamanitra dia mivavaka izahay tompo ho andray aman-dreny rehetra ny amin'ny fanabeazana ny zanaka sy ny famelomana ny ankonan'izy ireny ho ampinao izy ireny Andriamanitra ary anehoanao ny tanam-pahasoavanao sy ny fitahinao ny fiainan'izy ireo tsiraray avy mivavaka ihany koa izahay ho andreo mbola eo an-dalam-pianarana sy mamarina izany ianao Andriamanitra no hanome saina matsilo azy ireny ary mba olohan'ny mandrakariva izy fa tsy ho rambony isandrata ny voninahitrao ivavahanay manokana tompo an'ny sekoly rehetra izay sany ny FJKM ianao Andriamanitra no haneho ny asanao mahagaga ho an'ny sekoly FJKM rehetra ka anomana olona vonina sy vanona mahatahotra anao Andriamanitra tokoa ny sekoly FJKM dia mivavaka izahay tompo anay tsiraray avy izay tonga manatrika eto mba ho jerena manokana izahay ka ao anatin'izao vavaka mangina izao dia samy mpilolotra hangataka aminao Andriamanitra izahay koa ianoho ny vavaka asandratry ny tsiraray tompo mivavaka ihany koa izay ho andreo mpanompo maro samihafa izay nirahanao anao ny asanao ianao Andriamanitra ny hanampy azy ireo ny amin'ny fikasana sy ny fahatanterahana rehetra ny amin'ny asa izay ny antsonao azy ireny tsiraray avy mivavaka manokana ihany koa izay ho an'ny firenenay tompo ianao tokoa no hiditra antsehatra ny amin'ny fiainam-pirenenay dia ho marina aminay tokoa ny hiram-pirenena fa ho sambatra finaritra tokoa izahay miaraka aminao Andriamanitra izay hivavahanay dia amin'ny anaran'i Jesosy no vanay sy andrinay ny vavakay sy ombonanay amin'ilay vavaka tsara na ampianaran'i Jesosy mpiana fa izay manao hoe rainay sy ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponinao etỳ tany tahaka ny any an-danitra mionay amin'izy any sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitonanay amin'ny fakapana manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen fisaolantsika ny mpitantsoratry ny fiangonana nitondratsika tamin'iny tsara ho fantatriny ireto fihavana no fanampin'izany voalohany dia mampahafantatra antsika fa noho ny fahasimbana eo amin'ny faritry ny tilikambo eto amin'ny fiangonana dia tsy azontsika hivezivezena manandrify an'iny faritry ny rindrina atsimo ny fiangonana iny
miroso ampahamehana amin'ny asa fanamboarana isika ary dia miomana arak'izany fa mandra-pahavitana izay atao ho fanamboarana dia tsy azontsika atao ny mifamezivezy amin'ny faritriny. Arak'izany kosa dia misokatra ho antsika ny varavarana avy ato andrefana sy atsinanana hidira sy voana amin'ny fotoana rehetra izay ifamezivezentsika amin'ny asa fanompoana tanterahantsika eto amin'ny fiangonana. Dia mivavaka isika riavana mba ho vita soa araka ny tokony ho izy ny fanarenana izany fahasimbana eo amin'ny tilikambo izany. Ho antsika izay nifamezivezy tamin'ny herinandro lasa dia mihintsana ny beton avy any ambony amin'ny tilikambo ary raha toka tsy asiana famefena tahaka izany vezivezeny eo dia ahina hiteradoza ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny olona izay mifanerasera ao amin'io faritry ny tilikambo io. Dia samy anady zany fandaminana izany sika riavana ho fisorohana ny loza ary indrindra angataka amin'ny tompo atanterahany teniny hoe miasa foana ny mpanao ny trano raha tsy Jehova no manao izany. Ny faharoa dia momba ny katekomenina. Nanomboka ny 4 Mey teo ny taom-pianarana katekomenina 420 520. Iantsona ny zanaky ny fiangonana 5 taona no mihoatra mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo izany. 5 taona no mihoatra amin'ireo taona 420 520 ireo. Ho antsika ray aman-dreny mba tsy hafahafa isika na eritreritra hoe ataoko ahoana no ianarana miaraka amin'ireo ankizy tanora zatovo fa sahaza ho andrehetra riavana izany fianarana katekomenina izany. Fandalinana ny finoana, fandalinana ny fianam-piangonana ary fanatonanao bebe kokoa any Kristy mba hanangana anao izy amin'ny andro farany. Dia ny 30 jona ny farafisoratana anarana farafidirana ao amin'ny taom-pianarana vaovao misokatra izao. Raha dily zay dia manao ny fikarakarana amin'ny fanolorana ny katekomenina taom-pianarana vaovao ny vomiera tompon'andraikitra ary aorian'izay raha mbola misy miditra dia raisina soamantsara saingy miandry ny fanokanana amin'ny taom-pianarana manaraka indray. Tsy ho azo tokanana amin'ireo efa voatolotra eo anatrehan'ny fiangonanao raha miditra aorian'ny 30 jona fa miandry raha ny fandaminan'ny fiangonana dia any amin'ny taona 420 raha mbola tsy tonga ny tompo. Dia hoy ny soratra masina riavana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo anio raha mihaino ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Hebreo 10:7. Ny fahatelo dia ny fanompompivavahana amin'ny 19 jona ho avy izao. Fidirana indroa ary anamariantsika ny fisaoran'Andriamanitra sy fanolorana fampaherezana ary fanomezana ho andray mpianakaviana rehetra. Ao amin'ny fidirana faharoa isika no manotrina ireo ray mpianakaviana izay arabaina manokana, eo ny mpitandrina mpiara-mivavaka amintsika eto, eo ny mpitandrina misotro ronono, eo ny vady ny mpitandrina. Dia samy anomana ny fotoanantsika amin'izay heverintsika mahamety isika riavana na ny fidirana voalohany na ny fidirana faharoa. Fa amin'io alahady 20 ny volana jona io koa no ametrahantsika araka ny tetiandro ny atao hoe alahady ny fahasoavana. Fanaontsika isaky ny alahady farany amin'ny taona. Saingy tamin'izao 420 izao dia napetratsika fotoana anankiroa ny alahady ny fahasoavana ao anatin'ny enim-bolana voalohany ny volana jona ary enim-bolana faharoa ny volana desambra. Amin'izao dia amin'ny heriny anio araka ny voalaza teo 19 jona ny alahady ny fahasoavana. Ao anatin'ny asa vavolombelona dia isy fitaomana fampaherezana antsika hieritreritra ny fanomezam-pahasoavana nomeny ny tompo antsika, ny tombonandro havelomana, ny tombony fitahiana nomeny antsika, ny fisondrotanao teo amin'ny asa
ny fahazahoanao taranaka andimby zafy na zanaka zafiafy ny tombonandro nomen'andriamanitra anao a tsingerinandro nomen'andriamanitra anao ifalinao sy ny maro hafa tsy hita ho tany saina misy efa manana fahazara-miaina ny hoe rehefa omen'andriamanitra fahasoavana manaitra na miavaka dia manao rakim-pisaorana fa amin'ny kosika mba tsy ho diso anjara dia ihay ankasitraka an'andriamanitra ka isaotra ny tompo ny abe ny fahasoavana nomeny tompo ho antsika ny salamo fahenina amby folo amby zato manao hoe inona no avaliko an' Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko tsy hitanao tany saina zany ary tsy azonao vidim-bola dia alao hery ry havana mario amin'ny fisaorana manokana ho fanolorana amin'ny asa an'andriamanitra ny amin'ny heriny an'io alahady ny fahasoavana ny farany dia fanamariana miditra amin'ny vaninandro ririniny sika izao antsika miditra zatra miditra amin'ny fidirana faharoa mety tsy ho tratry nyity fanamariana ity fa amin'ny fidirana voalohany indrindra dia maro ireo tratra aoriana ny fidirana voalohany dia amin'ny enora sasany ny fidirana faharoa dia amin'ny folo ora fidirana voalohany dia lohavan'ny fianaran-kira sy ny fiderana tarian-tsantany fitiavana fa voamarika ny fidiran'ny olona tara tratra aoriana ambadika sahondry mba soroantsika zany ry havana dia ny aty an-tany a ndeha isika izatra iaina ny andro anankiray izay ao anatsika amin'ny tompo eo ambavahadin'ny lanitra ampandrotoiny atsika amin'ny hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky fa raha tsy zatra nananja fotoana ianao tonga ny fotoanan'andriamanitra mbola miraikiraiky tahaka ny virjiny 5 adaly ianao dia hiteny aminao ny tompondray androany rehefa zatra tsy nananja fotoana ianao manao hoe tsy fantatro akory ianareo na vitaiza na vitaiza teny izao dia miomanysika mianatra isika ny amin'izany hiaona amin'ny tompo amin'ny andro anankiray fa matiantoka koa isika raha tsy nanaja ny liturjia ka nanomboka hatrany am-boalohany tamin'ny feon-java-maneno dia mamarana amin'ny feon-java-maneno izany no fanompon'ny daolobe ry havana dia ajaitsika mba tsy hisy isika ny tratraoriana ary mifampivavaka samy ezaka asio fanairana ny famataranandronao homanode ny sabotsy ny fitafianao indrindrinareo tanora tia miovaova akanjo io indray efa voaomana dia tsindreny mafanapahan-kevitra manao miakanjo tsy tapa-kevitra sika fa omany ny tenanao a omany ny fanahinao omany ny sainao mba tsisy ho tratraoriana isika fa anaja izay fidirana sy ny fandaharana rehetra ao anatin'ny liturjian'ny fiangonana ny tompo any ampahery atsika tsaro mandrakariva ny soratra masina manao hoe miorena tsara aza miova mahefabe mandrakariva amin'ny fanompona ny tompo tonga amin'ny fanehoana ny fisaorana ny mpitandrina amin'ny zatra ratsika ry havana dia manasa ny pasteur Ranaivisson aina mba hijoro aty anoloana dia manasa ireo birao namana mba mpampiangonana namana mba hiara hijoro aty hosolo tena marina izay tariany ray aman-dreny mpitandrina miazo misaotra an'andriamanitra lehibe isika ry havana afaka nandray ny mpitandrina amin'ny zatra rà ny zatra rà teto amin'ny fiangonana FJKM isotro fitiavana marina moa fa io fizaran-drà io a dia tsy maintsy ataon'izay miovanao mpitandrina ma mialoha ny fanehoany a ny voka-pikaroana izay ho tanterahana misaotra anao koa izay pasteur aloha ataoko pasteur mihitsy a Ranaivisson aina tamin'ny
fanoloratenanao a fandraisana anjara mavitrika tamin'ny zavatra zay anisan'ny tenen'ny pasteur miaso azy rehetra nandray anjara ianao a da fitarena fotoana tetỳ amin'ny pilipitra nandray anjara ianao teo amin'ny sehatra rehetra na tany amin'ny fanolokolona ny sampany zany sampanasy zany tany amin'ny famangina zany na tamin'ny fanehoana na tany amin'ny fiofanan'ny katekomène zany irariana fa tena feno a ny zavatra zay rehetra mitotsainao a teto amin'ny fiangonana ka misy hoentinao amin'izany atao hoe tena rehefa andray rara amin'ny mampitandrina zany dia eto izahay a dia mirary soanao indrindra ary izy koa tsy hoe lariavana dia efa tsy ho irery koa izy fa efa manakaikikaiky misy moa manakaiky le eo anilany dia rehefa amonjy any amin'ny fotoana tena hoe any amin'izay anendrena azy izy a dia iraritsika dia mba ho tanteraka somatsara zany ary dia mba zay le hoe ny any amin'ny soratra masina moa tsy tsara irelana fa tsy tsara koa marina hoe ny vehivavy koa mba mety koa any amin'izay aleny a amin'ny ahasoa azy dia mirary soa ny fanan'Andriamanitra koa ombanao sy ny ankonanao sy izay ho avy rehetra na hanolo-tsainanao amin'izay rehetra hitondranao a ny fiangonana fa indrindra moa zany a zay le hoe tena anisan'ny votoatiny amin'ny zavatra tena ampanaovan'Andriamanitra antsika dia ny taona olona maro a ho an'i Jesosy Kristy mety ho mafy ny any amin'ny hoale satria any amin'ny toerana zay tena mety hoe manahirana fa zay moa le hoe ny tompo a ho ampahery anao a sy ny ankonanao a amin'izay rehetra ho tanterahanao a ary ombanao naiza misy anao dia eto moa izy mbola ho ataontsika le valopy a ataovy zay mba efa nomanintsika ho azy ho fanohanana azy a amin'izany asa fitorinany filazantsara mba ho vatsin-dalany mafy ny lalana ao alefa rehefa miaraka amin'ny tompo moa dia mahafinaritra foana ny dia mba ataontsika eo zay efa nomanina amin'izay le hoe valopy a natao hoan'ny mpitandrina mizahadrara dia omena azy moa izy a amin'ny fotoana rehefa mirava ny fiangonana dia tahiny tompoko ny pasteur andray tondra ambavaka. Eny azy havana misaotra ny biraon'ny fiangonana amin'ny fitondrana ny tenitsika fiangonana izao kosa no soratra masina tenin'Andriamanitra ampombaina izao ray aman-dreny izao ny Romanina toko faha 1:10 Romanina toko faha 1:10 Vatsika ny andininy faha 3:30 ny andininy faha 3:30 hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe endreny alalin'ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina fa iza no mahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy na iza no manome azy aloha hamalina azy indray fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane no omemboninahitra mandrakizay amen. Dia mba ho hirahiranao koa zany pasteur ny ampanatanterahana ny asan'ny tompo ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ahitanao ny voninahitra Andriamanitra koa ny fanomponao. Hivavaka isika. Tompo faly izahay manonona ny endre eo ampanatanteran'izao fampitondrana izao satria lalina tsy takatry ny saina ny hevitra ao Andriamanitra miantso olona anana anjara fanompona manokana eo amin'ny fiangonana fa tsy takatry ny saina koa ny ahafahan'ny olombo antsonao mamaly izany antsonao zany ka anehoany fahavononana hirotsaka eo an-tanimbolinao raha mieritreritra izao mpanomponao zao izahay mihoatra amin'ny ahalehibe ny asa ny sahany rahanao azy ny elanelan'ny tany amin'ireo fiangonana maro izay tsy maintsy anaovany ny
asa fitorinan'ny filazantsara anaovany ny dia tahaka ny dian'ireo apôstôly na natanteraka ny fanambarana ny fitiavanao dia tsy takatry ny sainay matoky kosa nefa izahay fa izao mpanomponao izao dia ho fanehomboninaitra anao ho fanehoana ny herinao mahagaga amin'ny toerana isantarany ny asa fanompon'ny mpitandrina indrindra amin'ny toyny izany mandra-piavinao ankinina eo ampelantananao ny fikasana tsara ao anatiny amin'izany fanompona izany ny fikasana tsara ao anatiny amin'ny fiainany manokana fanorena tokantrano ny entimanana ny amin'izany tompo ankany amin'izy izahay ianao nefa nilaza fa zanakao sy asan'ny tananao dia didinao ihany izahay matoky izay tompo fa mamaly vavaka ianao mihoatra n'izay angatanay ko dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo ny fiantsoana no anonana izany amen. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho fa natao matoky ka notendrena ho amin'ny fanompona izany teny izany no entina isaorana voalohany indrindra an'Andriamanitra izay tsapa tokoa ny fitantanana ary nahagaga loatra ny fombany tamin'ny nahatanterahana ny fizaran-draharaha teto amin'ny FJKM isotry fitiavana dia izy no memboninaitra tamin'izay rehetra vita ary manaraka izany dia misaotra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina mivady misaotra ny amin'ny fizarana ny fahalalana ny torohevitra samihafa ny fampianarana ihany koa ary ny fiaraha-miasa dia Andriamanitra ny hanafieranareo ihany koa ahafahana mahatanteraka sy mahatontosa ny asa fanompona izay efa niantsoan'Andriamanitra sy ny fidianana anareo. Misaotra ihany koa ny birao-piangonana na ny teo aloha na ny ankehitriny ny diakona sy ny loholona ny sampana sy ny sampanasa rehetra ny vaomera ihany koa tamin'ny fiaraha-miasa. Andriamanitra ny handrotsaka ny fitahiny sy ny fahasoavany ho aminareo tsirairay avy ary hanafieranareo ihany koa amin'ny asa fanompona rehetra izay tanterahanareo. Dia ao anatin'izany ihany koa dia misaotra ny fiangonana manontolo misaotra ny amin'ny fitiavana izay asehonareo. Andriamanitra ny ameno ny fahasoavany sy ny fitahiana tsy mety lany ho amin'ny fiainany tsirairay avy ary hitahiranareo ambany fahasoavana. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny firarian-tsoa ny amin'ny tsodrano ny amin'ny fanohanana izay tanterahanareo. Andriamanitra hameno izay rehetra laninareo mihoatra lavitra ary amin'ny fiainanareo tsirairay avy ary farany tao anatin'izay rehetra vita sy tanteraka dia tsy hoe tsara sy tonga lafatra avokoa dia izany no hitondrana indrindra ny teny fifonana aminareo fiangonana aoka ahay famela heloka isika ny amin'izay mety hoe tsy tanteraka kely tena tsy efa ny teny na amin'ny fitondran'ny tena na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fihetsika ihany koa mihintsy matoky fa mamela ianareo dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko. Hivavaka isika tompo isaoranay ianao izay naniraka ireo mpanomponao ny asa sy nampahery anay. Isaoranay ianao no ny fanomezam-pahasoavana samihafa amanginao ny fiangonanao mampahery manova manavao anay ireny ary mankasitraka no izay nandraisanay fampaherezana ahafahanay mitodika indray amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny feno fahatokiana dia ianao tompo no tena ampijoro anay ho mahatoky koa hatramin'ny fahafatesana. Amaly fitireo mpanomponao nirotsaka teo an-tanimbolinao ane ianao no ny fahafohizan-tenany no izay efa nampaherezan'ny fiangonanao. Dia misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy ilay lohany mpiandry amen. Nitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano ary amarana izao fotoana izao amin'ny hira fanampy 420
ny andininy voalalitra. Izao no afatra tononona ho antsika fiangonana. Voasoratra hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra iray riany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.